Fa mpanjifa Airtel misy 17 indray no notoloran'ny Airtel Madagasikara loka ka nahazo tao anatin'ilay lalao Fenkiz Midro andiany faharoambin'ny arak'izany dia moto no loka goavana tao anatin'izy ity nahitana fahitalavitra écran plat ihany koa. Randrianarson Jean-Jacques no nahazo isabe indrindra ka nivoaka mpandresy nahazo ny moto vaovao tamin'ilay lalao Fenkiz Midro faharoambin'ny Itolakandro io no natolotry ny Airtel azy tetsy amin'ny foiben'ny zareo tetsy Akorondrano ny fanahidiny izany moto izany. Ramarson Vincent kosa no nahazo ny loka faharoa dia ny solosaina entina mandehandeha izany. Sorogn'Andriamanitra va dia santatra ihany ty. Mbola ho avy ny Ianao va mbola milalao foana amin'ny lalao karakaran'ny Airtel? mbola milalao aty. Manokana fotoana mihitsy ve ianao amin'le milalao amin'le sa ohatrany ianao fomba filalaovanao? Rehefa misy fotoana zany tena izy dia milalao dia izy koa moa arakaraka le courage mamety zareo dia malio milalao rehefa tena milalao. Ohatran'izay ny tsy antisesana moa dia sa tsy lalao azy. Ho ampiasaina ve ilay moto zany? Ho ampiasaina satria tena ilaina miasa mihitsy. Mpanjifa 10 hafa ihany koa nahazo Airtel Money mbola tamin'ity lalao Fenkiz faharoambin'ny ity ihany. Ifarana amin'ny faran'ity volana Jolay ity ny lalao Fenkiz faharoambin'ny ka ahazoana fiarakodia vaovao.